Ampitsikina tanteraka no anatenana ny araba ho antsika rehetra toko lahy sy toko vavy ary miaraba antsika rehetra ihany koa na tratra ny fetin'ny Paska manasanao avy hatrany hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mofo ny vaovao isan'ny songatina moa dia ny ako ny fankalazana izay fetin'ny Paska izay teto andrenivohitra eo ihany koa ny vaovao ara-politika izay hitondrana indrindra ny hevitr'ireo olom-pirenena manoloana ny fitsanganana ny governemanta vaovao amin'izao fotoana izao sy izay endrasana izy ireo ihany koa amin'izay governemanta vaovao izay ankoatran'izay dia hoentina ihany koa ny akon'ilay trikasa fiampiofanana izay notanterahina tany amin'ny Carion manasanao avy hatrany ary hanaraka ny tsipriam-baovao tantarintsika indrindra ao anatin'izay fankalazana ny fetin'ny Paska izay omaly tokoa moa no fankalazana ny Paska izay fotoana atsiarovana ny nitsangana ny Jesoa Kristy tamin'ny maty ho an'ny mpino kristianina rehetra hipoka olona avokoa araka izany ny fiangonana rehetra teto andrenivohitra manokana atao anatin'izay moa ny fiangonana FGKM ny ekara eo ihany koa ny FLM ary ny fiangonana anglikanina ireo no jerentsika hoe nanahoana omaly ao anatin'ity fanadihadiana hoentiny Sidonia raingo malala ity. Hipoka avokoa ny fiangonana kristianina rehetra tamin'ny andron'ny Paska omaly. Nanakoako ny hafatra fa nandresy ny fahafatesana Jesoa Kristy ary mandresy miaraka aminy ihany koa isika mpino kristianina. Faverina Jesoa ary zany no mamonjena antsika koa amin'ny fahafatesana. Fahafatesana aizadoaadiana ary mazava indrindra fa tsy ny fahafatesana kory ny farany azafady vao mainka amin'ny ariary fa tsy toerana mampatahotra sy mampamofo tsotra ianao ny fiainantsika toerana misy ny maty rehetra eo ampiandrasana ny fitsakana ny tena amin'ny maty tsy mampatahotra intsony ianao toerana tsy anjakana sandrana intsonao sy fiezy mafy tsy toeram-paharesena ianao fa toerana maiza nefa naneon'Andriamanitra ny famoram-po sy ny fahagagana lehibe toerana misy an'Andriamanitra toerana iarana tanteraka amin'ny Jesoa Kristy mpamody nitsangana tamin'aty izany namaizy azy ny fiainantsika tany am-piaingana nambatahotra nanjakany aizana toerany fahamozam-po no fiezin'ny santana toerany fahaveresana tanteraka satria toerana mamanahantesika metadaloha rehefa maty dia araka amin'izay mandraka izay. Amin'ny mahandro lehibe ny Paska dia nisany koa ny fanaovam-batisa tamin'ity aladin'ny Paska omaly ity. Tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ny hafatra nentin'ny Monseigneur Samuel avy amin'ny Eglizy Anglikana. Amin'izao andro Paska mahafaly izao moa dia fifaliana lehibe ho an'ny kristianina rehetra maneran-tany izao ary tsy diso anjara amin'izany isika eto Madagasikara dia faly miaraba ny vahoaka kristianina rehetra ary mirary koa ny fiadanan'ny tompo hanapaka ny fiainan'izy ireo ary tsy diso anjara koa firenentsika izay aritsika ihany koa mba hiaina mpifaliana ao anatin'ny fiadana ary hiaina fiainam-pandresena ao anatin'izao tindriana vaovao izay lalovana rehetra koa dia izay angamba natao hoe teny hafatra ho an'ny vahoaka kristianina sy vahoaka malagasy manontolo tompo. Fotoana lehibe tokoa iaho ny fotoanandroany ka dia kiotangana lehibe amin'ny fiainantsika menakary izany ampaharesantsika tokoa ilay Jesoa Kristy izay efa nandresy ny fahafatesana rehefa nitsangana tamin'ny maty dia izy ilay momba ny fiainantsika rehetra. Tetsy amin'ny karandoaly kosa no nitarika ny lamesa i Monseigneur Odon Razanak'olona ary nazava ny hafatra nandresy ny fahafatesana Kristy natao mpandresy tahaka azy koa isika kristianina. Tamin'ny
Voromaro ihany koa ny mpino teto amin'ny FLM Ambatofinaka nompoa mampanahy ny mpino tamin'izao fotoana nankalazana ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty izao.